fa efa saika miomana ao anatin'izay fanatanterahana ny firosoana fifidianana amin'ny taona 2024 izay moa ny ankamaroan'ny antoko amin'izao fotoana izao. Ho an'ny antoko aina manokana dia nilaza izy ireo fa miomana ny karakara primaire na sivana voalohany. Vonona ny androso kandidat koa ity antoko ity araka ny nambarany. Misy anefa ny fepetra-takiana amin'ireo kandida eritreretiny ilatsaka. Fanadihadiana irana amin'ny rovana Manantsoa sy Christian Rakotondramanga. Manoloana ny fifidianana ho filoham-pirenena izao tanterahana ny Valimeo zao dia nilaza fa miomana ary nisy karakara ny primaire na ny sivana voalohany ny antoko aina. Anolotra kandida ho filoham-pirenena tokoa ity antoko ity amin'ny valo desambra 2024 aoriana ty sivana voalohany izay kasainy ho tanterahana ity araka ny nambaran'ny filohan'ny tolakandro tetsy amin'ny Hôtel Colbert Antaninarenina. Tanjona lavitra moa no tena tediavinay ary fandiniana lalina dia lalina fa ny lehibe indrindra dia ny antoko politika aina zany ao anatin'ny membre rehetra ary etsona koa ny zanaka malagasy iray manontolo fa izay dia hanao primaire amin'ny candidature présidentielle zay ataontsika amin'ny fahavalon'ny volana May 2024. Ny antony mahatonga anay hanao an'izay dia tsotra ihany, tsy olona zay président nantoko no tonga dia iseho foana fa izy no tsy maintsy candidat présidentielle zany. Zay moa ny zava-nisy zany raha teto Afrika ny resahany fa aminay zany tokony mba ho alefa amin'izay le tena démocratie. Dino moa le démocratie alao mpikambana rehetra ao anatiny ny fidy zay ila fatany fa tokony tatana nyty firenena ity. Misy anefa ny fapetra-takiana amin'ireo izay vonina ny latsaka ho candidat ho filoham-pirenena izay. Ho an'izay olona feno taona araka ny lalam-panorenana dia afaka mandray anjara amin'ity. Izany hoe manaja lalàna zany aloha tsika. Kriteran'ny antoko dia manaraka ihany fa izay zavatra rehetrarehetra voalazan'ny lalàna ka hoe ilaina amin'ny fametrahana ny candidature présidentielle dia arahantsika daholo. Fa ny critère manokana zany valiko zany aloha le resaka date limite eo. Ny daty fametrahana faran'ny candidature dia amin'ny 30 novembre 2012. Io zany ny fametrahana farana aty amin'ny antoko ny dossier rehetra ilaina amin'ny candidature amin'ny primaire amin'ny antoko ahafahana mametraka hoe tia ny candidat ny antoko amin'ny présidentielle. Maraka andray dia rehefa vita zay dia misafidy ny antoko ary misy olona voatokana nanao an'izany ary tena anisan'ny olona ny fidina mihitsy no manao an'izany ahafahana mametraka hoe ireto ao anatin'le 200 na 1000 na efatra zay nametraka ny dossier ny candidat parti reto no voaray farany. Resy lahatra tokoa ny antoko aina fa mila olom-baovao ny firenena. Laza hatrany ny antoko fa dia misy lelavola fandraisana anjara takiana amin'ireo candidat atolony izay mitetana 10 ariary mba ahafahana mahafantatra ihany koa na matotra tokoa na tsy ilay olona.